miaraba manokana ireo voafidy tao anatin'ny maro hitondra ny falevany fasekiny amin'izao fifidianana sy lombavamoaka ho avy zao. Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahale akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra hozaraintsika androany moa dia ny mahakasiky ny raha politika indray no bosibositsika sy fakafakatsika hozaraintsika eto izay mahakasika ny ireo solombavambahoaka izay hirotsaka amin'ity taona ity. Nanamafy mako ary nanapafantatra teto Antananarivo ny andiny voalohany amin'ireo kandida solombavambahoaka atolotry ny antoko team Madagasikara tiako Madagasikara amin'ny anaran'ny vondrona antoko politika firaisankina ity. Tsy maintsy sahy sy manamafy ny firaisankina isika ka vonona hiatrika ny fifidianana solombavambahoaka. Tsy maintsy sahy sy vonona isika satria izao ny fitondrana izao dia tsy maintsy hanohy ny tsy fanaran-dalàna mazatra azy sy ireo paipaika politika fanaony mba hamadihana ny safidy mahoaka hamerana Madagasikara ho an'ny malagasy isika hoy ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Amin'ny tramizao manko araka ny tenentsika ambenimbeny fa mbola matanjaka izany ny antoko team na antoko tiako ny Madagasikara na manerana ny Antananarivo zany na eo ihany koa amin'ny faritra loatra mangoro iny zany tenentsika teo zay. Nanamafy makory zareo fa handrotsaka solombavambahoaka na ho avy ny ben'ny tanàna ary vonona ihany koa hanara-maso ny Tsipriany eny fotony satria ity fifidianana ity dia fifidianana fotony izay ary io ihany koa no natolotry ny firaisankina vondrona firaisankina izay ary mety ho talanjona na gagagaga ihany hoe aoka atsika tsy ho mailo satria mety hanao hamadidresaka ireto mpanohitra na misy olo-kafa izay tsy ao anatin'ity vondrona ity mety hametra-panontaniana fa hoe fa maninona ary no antoko team na ireo team reto natao solombavambahoaka izay ny vondrona antoko politika firaisankina izay. Misy manko dimy ireo vondrona ireo anatin'ny firaisankinan'ny malagasy ity. Nefa raha ohatra ka hoe ataontsika ohatra zao maka olona ray amin'ny HVM tsy midika zany hoe tsy ho lany mihitsy na ao anatin'ny HVM na prositeny zany na APM fa atsika rehetrarehetra mijery stratégie hoe ahoana ary jerena isa no olona mambahoaka eto amin'ny toerana anankiray ity rehefa hita taratra satria zareo reo dia efa nilany tamin'ny premier tour zareo teo tamin'ny fitondrana teo aloha mandat voalohany tamin'ny 2018 ary 2023 koa arak'izany hita sy tsapa zany dia mbola zareo ihany no voatendry ny firaisankinan'ny malagasy vondrona izay firaisankina izay koa izay tsy hagaga ary ataontsika hoe hoentin'ireo mpanohitra na mpanelitsaho mba hiadiny indray zareo ao anatin'ny vondrona izay dimy ao anatin'ity APM, HVM, prositeny atoko tsara tafina ary tiako Madagasikara izay. Koa izay no fandiniana lalina izay ihany koa no voasongaina handrotsaka ary ho solombavambahoaka amin'ny zay manko no zava-misy marina eto misy video tapatapatra na arahantsika eto avy eo zay fanao-kevitra nataon'ny solombavambahoaka ary ihany koa mpanorona tiako Madagasikara lehibe ny vondrona firaisankinan'ny malagasy ity ary nanamafy fa tsy maintsy ho alaina ny fitondrana ary ho maro anisa ny tanjona ao anatin'ity parlementaire izay ivondrona zareo ity. Koa izay no ela zay no masaka azontsika rosandroany tompoko lahy sy tompoko vavy ity misy video tapatapana rahantsika izay azadino hatrany miabone na manao j'aime manao commentaire ahafahantsika manatsara zavatra zay no ela tompoko lahy sy tompoko vavy. Hoe amin'ny herinandro tia no ampahafantarina fomba ofisialy ireo candidat natolotry ny team ao anatin'ny firaisankina dia raha mijery ianareo amin'ny somary mitodika kely ihany dia hitanao lina daholo ireo le candidat izay apahany voalohany ihany ireo vaky voalohany zany ireo fa mbola misy mivaky faharoa dia mbola mety hisy mivaky fahatelo. Izy ireo dia ny fatelana atao anatin'ny maro
ka dia zava-dehibe loatra no hiarabanan'izy ireo. Miaraban'izy ireo miaraban'izy ireo isika. Miaraba manokana ireo voafidy tao anatin'ny maro hitondra ny falevan'ny firaisan-kina amin'izao fifidianana sy ny vaovao-bahoaka ho avy zao. Lehibe ny fanantenana apetraky ny vahoaka malagasy aminareo ry kandida isany ho fanarenana ny firenentsika. Mafy loatra ny fahoriana mahazo ny mpiray-tanindrazana ary tena efa potika ny firenena noho ny fitantanana tsy mahomby misy ankehitriny. Tsy maintsy manao izay azo atao ianareo mba ahafahantsika mahazo fandresena. Noho izany dia lehibe ny andraikitra sy adidy miandry ny kandida, lehibe ihany koa ny adidy miandry ny atoko timina, ary indrindra lehibe ny adidy miandry ny vondrona firaisan-kina amin'izao fifidianana ho avy zao. Tsy maintsy manao izay azo atao rehetra isika mba ahafahana mandresy. Anjaranareo no mifanaraka miombona amin'ireo mpiaradia amintsika satria zay mahafiraisan-kina ny firaisan-kina. Rehefa avy ny fiomanana tsy maintsy ataontsika. Voalohany, raha vao maray izao taratasy fanendrenanareo kandida izao ianareo dia ny asa fanomanana reto avy: ny fiantsona fivorian'ny antoko izay mpikambana ao anatin'ny firaisan-kina mba ho fandaminana sy fanomanana ny fifidianana izay vao atao. Fampahafantarana ny kandida, fananganana rafitra ny firaisan-kina ary fametrahana ny fibe-toerana izay isan'izy ireo. Mahatoky aho ary mino fa ny vahoaka malagasy ray manontolo dia samby rahina mba ahafahantsika maka indray ny fahefana mitsinana izao fitondrana tsy mandeha amin'izay izy zao. Tsy maintsy mahay miresaka sy fanerasera amin'ny fiarahamonina. Tsy maintsy manangana komity mpanohana na comité de soutien matanjaka manana ny fampielezan-kevitra. Tsy maintsy vita ao anatin'ny fotoana fohy izany satria roa herinandro mialohan'ny fametrahana ny kandida isika amin'izao fotoana izao. Fanendrenareo olona hiaradia aminareo dia apetraka aminareo zany. Ny kandida dia tsy maintsy mandefa ny tatitra aty amin'ny foibe manomana sady ireo olona izay tokony hiaradia aminareo. Koa matoky sy mino aho fa no araka izay ataonareo ry kandida izay voafidy ary dia mitsodrana anareo ny tenako.